antsika rehetra tonga soa atao anatin'ny tsy maleo sampona andian'ny fahaenina ity rahantsika ity tsy maleo sampona moa izay fandarana vokariny MLE Mouvement pour la Liberté d'Expression. Androantsika dia mandray vahiny ny vahiny manakaja lehibe indrindra eto amin'ny firenena no raisitsika ny filoha. Miaraba anao Andriamatoa Filoha. Miaraba anareo izay manaraka hatrany ny fitombitany tenako. Miaraba atsika rehetra izay manaraka an'ity tsy mahaleo sampony ity ny tenako. Tena anisany ary tena anisany zava-dehibe ny nentsovanareo any tenanay ka dia miaraba atsika rehetra ary miaraba ihany koa any ampitan-dranomasina rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao. Efa midina any amin'ny 900 ariary hatramin'ny 700 ariary ny vidin'ny 1 kilao zao raha ireo karazam-bary izay mahazatra vidin'ny isa-tokantrano. Raha toka mihoatran'ny 2 ariary zany tany amin'ny 3 volana lasa tany. Nidina teny an-tsena izay omaly ny jeriny zava-misy. Mbola eo anelanela ny 700 sy 2 ariary ny kilaon'ny vary ary 2,700 ka hatramin'ny 7,700 ariary ny kapoaka. Eo amin'ny 2,700 kapoaka 3000. Miakabidy ny vary raha ny aminay any ambanivohitra zao dia efa avo 9 ny amin'ny fararano teo. Ny tiako holazaina aminareo sy amaliko ny fanontaniana momba ny vary dia izao: noraisiko ny andraikitra ary manara-maso akaiky anio ny tenako. Zao anefa tiako holazaina amintsika fa tsy anjaran'ny fanjakana no mife sy mibaiko ny tsena malalaka, mba tsy ilazanareo indray fa lasa mpandraraha eo amin'ny sehatry ny vary ny filoham-pirenena. Tsy misy mihitsy ny filazana vahaolana lavitrezaka ataon'ny fitondram-panjakana. Inona ny fototry ny olana mahatonga ny vary niakatra ary inona ny drafitra napetraka mahan'izany. Efa miezaka ny atsika tsy io akory no foto-tsakafontsika tsy maintsy fa efa miezaka tsika fa tsy hitako izay atao. Napetrakareo tamiko koa ny fitarainana momba ny fiakaran'ny vidim-piainana. Tsy ampy ny fifehezana an'izany matoa mitaraina isika. Efa manala sy manolo tompony ndraikitra isika ary ireo tsy mahavita ny asany dia tokony anaraka ny dian'ireo miala na ny sorona fa tsy miandry ho esorona eo amin'ny toerana. Sarina laina omaly hatrany. Mbola mikakaika ny olona eny an-tsena amin'ny fisondrotry ny vidim-piainana. Tena niakatra be mihitsy zao vidim-piainana. Tsy zao varikena dia eto aloha zany ny hena 7 fa zao lasa 900. Tena mihena mihitsy zao satria le mpividy 1 kilao zao atsasany vidiny dia mividy atsasany fiefany. Afo ny vary moa sakafo rehetrarehetra momba ny fiainana lafo daholo. Fiainana andavanandro. Be dia be so manahirana mihitsy ny eo amin'ny fiainana andavanandro e. Resaka ty fa efa mividy ty mihitsy ny tena problème eo. Zay ny tena fandehany. Resaka ny ara-bola. Zay ny tena Fitim-bary, savony, miakatra daholo e. Misy fiakarany daholo. Tamin'ny taona 2014 raha nandray ny fitantanana izahay dia azadino fa 3,700 zay ny tany fahantrana teto Madagasikara ary zany dia totanisa navoaka ny iraisam-pirenena ka dia amin'izao hoe zany ohatra afiry zany izao amin'izao niena sa miakatra kely fotsiny zany zany ary izy io dia tsy maintsy hiakatra kely fotsiny fa tsy sanatria hoe hidina ary misy ezaka lehibe tsy maintsy atao mba ampatontonony an'izany tany fahatran'izany. Resaka tsy fandriam-pahalemana Andriamatoa Filoha, nisy ministre ny défense nilaza hoe mila mandoa $1 isam-batan'olona malagasy raha te azo hélicoptère edivana amin'ny dalo. Mitaraina ihany koa ianareo momba ny tsy fandriam-pahalemana. Manerana Madagasikara dia miamahery vaika ny asandalo
sy ny asan'ny jiolahy na an-tanan-dehibe zany na ambany vohatra mampahery ny mpitandro filaminana amin'ny fanatanterahany asany saingy tsy mbola tena misy vokatra mipakany amin'ny vahoaka ka mila mafisina nitetikady amgorana an'izany resabe fotsiny aloha hatreto ny an'ny filoha-pirenena fa tsy misy vahaolana matotra ny ministry ny fiarovam-pirenena Zavomaika Nilazaloza raha ny teny hoe raha manome $1 isam-batan'olona ny olom-pirenena dia afaka mividy angidimby hiajiana amin'ny asan-dahalo. Marobe ny tranga fanafiana sy asan-dahalo raha tsy teny afa-jizainy tranga teto Andrenivohitra tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay toy ny teny Ambatomaro, Manaritsoa, Akadimbahoaka fa eo ihany koa ny any amin'ny faritra sy amin'ny lalam-pirenena toy ny tany amin'ny lalam-pirenena faha-7 sy faha-520 saika isan'andro no ahenoana izany fanafiana izany. Tena mba mivoatra ny problème man zao ny fandripahalemana ny tena olana ka mitovitovy an'izay koa ny eto Antananarivo. Tonga dia izy miditra mody miditra anaty faminy zany dia efa miditra izy dia efa ianareo ihany. Manamafy ny fisian'io tranga na tsy fandriampahalemana na taxi be io i Patrik. Mpanaramaso ireo fiara miasa anaty zotra 420 mivezivezy eto Andavamamba ny asa ataony isan'andro. Raha manahirana igny eo antena eto ny asa antena isan'andro manjary ananany zalakakay ireo anina dia jerena fotsiny tsy ny tany nalavona. Namono fiarovan-tony efa mivavaka tsara mivoaka ny trano. Ataoko angamba fa tena vahaolana matotra ny nomeny ministre ny défense tamin'ireny ary za tehiteny hoe rehefa tsisy $1 rehefa tsisy an'izany dia azagaky tsika fa dia samy hita sika ary alao hijery atsika fa rehefa tsy manana $1 izy dia ozia hoe aleo hijanona amin'izay le izy zany hoe zay tsy manana $1 dia aleo tafiantalo hoe zany sa inona ny tianao resahana fa tsy mazava te hiteny aminao fetitra te hilaza aminao hoe izy io dia misy ary tena misy ny ezaka zay atao amin'izao fotoana izao ka rehefa tsisy le $1 dia manino dia zay nilazako hoe tsy maintsy jerena tsy maintsy jerena tsy maintsy jerena satria tsy maintsy mandeha tsikelikely sika satria mbola tsy tonga any anitsika fa mbola mandeha tsikelikely any amin'izany lalan'izany ary tsy ho ela dia ho tonga sika any amin'izany hoe fandriampahalemana maritra zany. Maro aminareo koa no mitaraina momba ny faratsin'ny lalana verimberina ny tokony anamboarana ny lalam-pirenena fa 10 ohatra indrindra fa izay mampitoy anambilibe voemara efa nisy ny fanamboarana natao na dia azo lazainy hoe vonjimaka ihany azy mba ahafahana mampiasa azy andavanandro io dia efa fanamby izay nataoko ny anamboarana azy io tanteraka ho vita amin'ny goudron ka dia efa miroso amin'izany isika. Mikasika ny fotodrafitrasa pitaterana sy mba tanteraka ny lalam-pirenena toy ny any amin'ny lalam-pirenena faha-5 mampitoy any Toamasina feny Riveste ka hatrany Maroantsetra. Ny lalam-baovaon'ny francophonie izay nandaniana vola be aza moa dia efa manomboka hita sady ihany koa ny fahampitehany. Eto dia te hiteny aminao ary te hilaza aminao indray aho hoe hitako ary tena hitako ireo ataontsika hoe commentaire zay nataonareo amin'ny resaka lalana. Io lalana io dia te hiteny aminao ihany koa ary te hilaza aminao fa ny lalana izay namboarinay dia tsy nodiavinay izany lalana izany raha tsy tamin'ny fotoana nitokanana azy ihany. Tamin'izay fotoana izay izahay mba nandeha tamin'ireny lalana ireny mazava ho azy moa fa ireo lalana izay tsy nandehananay izay mbola tsy namboarinay izay lalana sainina fasimba dia tsy mbola nandehananay ireny lalana ireny. Zany moa dia vokatry ny fisiny irony atao hoe angidibe irony sy irony fiaramanidina irony mandeha fiaramanidina mandeha angidibe zany zavatra ataonay ka omenareo tsiny ve izahay raha tsy mahita n'izany fahasamban'izany lalana izany raha tsy mahita ary tsy mahatsapa ny vokatry zany fahasamban'izany lalana izany
kanefa naizanatra zany dia te ilaza aminao indray aho hoe efa nisy lalana izay mirefy 30 kilometatra asa taiza moa nanamboarana azy iny fa tsy tsaroko a fa namboaritsika zany lalana zany ahafahana indray a mandeha araka ny tokony ho izy ka te ilaza aminao aho hoe tena manao isika ary tena manatanteraka isika fa raha ohatra ianao tsy mino a dia ozy aho hoe tsisy zavatra azoko ambarako ohatran'izay ary tsisy zavatra olazay satria nahatramin'ny vady aman-janakay a dia misy manaratsy tsy kevy amin'izany tsy kevy amin'izany ny tenanay ary zay koa zany hoe naharatsianareo azy dia tsy mijanona maharitra ireto akory dia ara-tsio fa tsy mampanimina anay zany zavatra zany Andriamatofolo le vola avy any amin'le bailleur de fonds le mpamatsy volany hatramin'izao zara raha misy tonga hoe reny toetra raha-pirenena misy eto amin'ny firenentsika maninona zany ny fanazavanao hoe tsy tonga ny vola avy any amin'ny bailleur de fonds raha tsy anao ny mpamatsy vola mampanantena antsika an'izany a dia efa mitady ihany koa tsika hevitra hafa satria marobe ny mpampiasa vola zay tsy miankina vonina ny anampy atsika ho an'ny olo-pirenena dia tokony mametraka fanontaniana ny filoha hoe fa nahoana ary ny mpamatsy vola no tsy mamoaka izany fanampiana izany reo bailleur de fonds reo koa ane mila vaniny kory zareo reo resaka demokrasia resaka fitondrana tsara tatana resaka ara-dalàna zany ve dia ho possible ho tanteraka ve zany dia inona zany solution ho an'le vahoaka malagasy ka mila vaniny reo dia inona ny azoko atao ny teneniko dia zao ozy aho hoe aleoloha andeha eo izy a dia hitantsika eo ny anatanterahana azy fa efa miezaka izahay ary tsy matory andro manalo zay mieritreritra ny zavatra ataon'ireo isan'ny nalaza tato ato ny resaka vola vaovao ndrasaloha zay avy tonga zay aleo ty verty a ataotsika ato fa manina toizy nyfantaninao fa toizy ny fantaniko hoe le tato ato le resaka vola vaovao a efa misy vola sandoka sahady a inona ny tena tany indohany nareo mpitondra na tonga nareo hoe ndao anao vola vaovao efa heninareo fa misy fetrany ny fampiasana ny reny vola ireny ka tsy maintsy manovy isika rehefa tapitra ny fiampitaony enao koa ane zao ny teny teo hoe misy fetrany ny famoahana ny fampiasana ny vola ny kinefany a ny zava-misy ohatrany hoe ny dollara sy ny livre sterline zao a nandritra ny firy-taona tsisy niovo zany mihitsy fa dia reny foana ny nampiasana sa inona fanazavana eny tsika kosany tsy ampitovy an'ny euro a sy ny dollara amin'ny tsika zay vola boritra tsy mampitovy tsika satria ny tsika arak'izay maboritra azy zay a dia tsy maintsy ary tsy maintsy ary tsy maintsy herinandro vitsy taoriny ny voan'ny vola vaovao ny voaka ihany koa ny vola sandoka vaovao mbola maro ihany koa ireo any amin'ny tany lavitra andrina no tsy mahalala akory ny fisian'ireto vola vaovao vao natota ireto ny haiko moa ny filoha fa nisy ny lesoka teo amin'ny fampahafantarana izany hito kanefa fa misy lesoka eo amin'ny fanazavana sy ny fampianarana ny vahoaka raha ny fanao amin'ny firenenkafa tsy manota vola karazany vaovao mihitsy fa izay potsika no soloina raha tsy hoety koa nga atao mitovitovy loko amin'ny an'ny euro mpikambana amin'ny sadek tsika mpikambana amin'ny comeza tsika mpikambana ao amin'ny union africaine tsika mpikambana any amin'ny ONU tsika mpikambana amin'ny votrany européenne tsika mpikambana ny zavatra maro samihafa tsika sady ahoana kosa moa isika ny tsy hanao vola mitovitovy endrika amin'ny amin'zareo na dia tsy mitovy azy amin'ny valerany nahoana isika ny tsy hanao an'izany ny laza teto fa ao anatin'ny famitorana lalina ny rarana tsakabary isika miandro ny vokatry zany zany tsika ny teninao teo hoe efa atao ny famitorana amin'io rarahana tsakabary io efa volana maromaro aty aoriana fa aza mananteny ianao hoe iseho no marina na dia mandeha aza famitorana indrindra moa fa ikitikitika ireo adi-doniketrika sy ireo mpanome baiko ahy
ary io moa dia voalazany Ramatoa Claudine hoe inonanao moa raha tsy miala eo ny hery dia tsy ahita velively ianareo ny zava-marina ao anatin'izany tahaka ny fiririny zany zavatra zany. Izay tokoa zany mahatonga ny filoha milaza hoe tsy miditra amin'ny io raharaha Claudine io mihitsy izy. Toraka izany koa ny raharaha Ramatoa Claudine zay efa nolazaiko taminareo teto fa tsy anjaran'ny filoham-pirenena ny mamoaka didim-pitsarana mahakasika izany fa ny mpitsara ka izy ireo no iantefany ny fanontaniany. Ka za kosa ve dia ilaza zavatra amely an'ireo namako sanatria tsy miditra velively amin'izany ary tsy mijoboka ao anatin'izany ialako impito mandrivitr'olona ny fidirana ao anatin'izany. Misaotranao Andriamatoa Filoha nanaky ny vahiny tato anatin'ny tsy mahaleo sampona mbola manantena ny fivaniananao amin'ny manaraka indray. Inona ny teninao farany amaranana ny fandarana? Raha ny sitrapoko ane dia tsy anao ity fandarana ity mihitsy, tsy haiko hoe iza loatra no naplatsaka na natateraka n'ity fandarana ity ka dia tsy mampaninina fa faranako eto indray aloha ny androany. Mamerina trany aho fa tompona andraikitra ny olom-pirenena tsiraray eo amin'ny zavatra izay ataony sy eo amin'ny andraikitra izay tanany. Ka dia ho faranakeo aloha ny fotoanantsika androany ka dia mandrapitafa indray. Dia te hilaza aminao aho hoe tokony ho tompona andraikitra ny tsirairay amin'ny zavatra rehetra izay ataony ka dia mirarosoa antsika rehetra indray ho amin'ny tsy mahaleo ny sampona ho amin'ny manaraka indray.